Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristiana miara-mivavaka dia manolotra ho anao. Toriteny, fampianarana, fampahirizana, vavaka fanafahana ary indrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Arainao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany. Azadino manisy j'aime, miaboneny page ary indrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Ijery sika ao amin'ny Hebreo toko faha 1:10. Raiso ny Baibolinao a. Sika rehetra samy miarangina. Hebreo toko faha 1:10. Averiko ihany Hebreo toko faha 1:10. Hebreo toko faha 1:10 manomboka ny andiny voalohany. Ny soramandry dia mivaky toy izao aminaran'i Jesosy tompana hoe ny filazan-tantara mampiseho ny hery ny finoana sy ny valiny. Andiny voalohany aminaran'i Jesosy tompo. Hebreo toko faha 1:10 andiny voalohany. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana zavatra tsy hita. Fa izany na tsara laza ny tolo. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanantenany nanaterany abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny ankainy. Ka izany nanambarany azy fa marina satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony ary amin'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana any Enoka tsy hiara-ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrany azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa raha tsy avy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Finoana no namboarany Noa samby fiara amonjenany ankonany. Fa natahotra izy rehefa notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongavany no mpandovany fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoiny hiainga ankany amin'izay tany ho azo nolova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no ny vahinenany tany amin'ny tany nolazay ny teny fikasana toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday amin'ny Isaka sy Jakobo. Piray mpandova, mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fananantena azo ny tanàna misy fanorenana izy Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Ary na isara azy dia finoana koa no nandraisany Hery ananany anaka rehefa nitsaza azy izy. Satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no ny aviany maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana. Fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetsy ambony tany izy. Fa izay milaza izany zavatra izany dia naneo marimarina fa mitady izay tsy ho taniny. Ary raha tahina na hatsiaro ny tany ny alana izy dia ho nahita andro iverenany. Fa amin'izany ny tsara lavitra no ireny dia ny an-danitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanina satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Finoana nanaterany Abrahama any Isaka raha nozantoetra izy. Eny, ny zanan'ilay toka no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Dia ilay nilazana hoe
avy amin'ny isaka no ansoina izay taranaka ho anao. Fa ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty azy, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Finoana no nisofany sakarano any Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy. Finoana no nisofany Jakoba rano any Josefa, any zanako Josefa roa lahy rehefa ho faty izy, ka nivavaka izy niankina tamin'ny lohateny. Finoana no lazany Josefa ny fialany zanak'Israely rehefa ho faty izy sy nanafarany amin'ny taolany. Finoana no nanafenany ray aman-dreny Mosesy azy 3 volana raha vao teraka izy satria hita ny fahazaza-tsara izy, ary tsy natahotra ny didin'ny mpanjaka, ary tsy natahorany ny didin'ny mpanjaka. Finoana no nandavany Mosesy tsy atao hoe zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy izy mantsy niara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana any Kristy ho arena be lavitra no ny zavatsoan'ny Egipta satria nijery ny fahamalintsoa izy. Finoana no nandozany any Egipta ka tsy natahorany ny fahatezerany mpanjaka, fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Finoana no nitandremana ny Pasika sy ny famafazana ny ra, fa ny ra ho ahatratra azy ilay nandringana ny ilay matoa. Finoana no nitana ny ranomasina mena toy ny manjia tany maina izay mba nandramany Egiptiana ka dia voatelina izy. Finoana no nampirodana ny mandan'ny Jeriko rehefa nodidinina afotoana. Finoana no tsy nahafaty Andrahaba janga niaraka tamin'ny tsinino satria nandray ny mpisafy-tany tamin'ny fiavanana izy. Ary inona koa no lazaiko? Fa ho lany ny andro raha milazany amin'ny Gideona sy Baraka, Samson ary Jefta ao, Davida koa sy Samuela ary ny mpaminany izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana. Ny asa fahamarinana nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono fidedadany afo, afaka tamin'ny lelan'ny sabatra. Raha nalemy dia nampatanjay na tonga na hery tamin'ny ady, dia nampandositra ny miaramilan'ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty fa natsangana ho velona indray, ary ny sasany nampijalijalina ho faty nefa tsy netiny nanao izay ahafahany mba ahazahoany fitsangana tsara lavitra. Ary fatorany sitrany maizina koa notoram-bato izy no tsy fanina, nalaim-panahy no vonoina tamin'ny sabatra, dia nirenireny tafy hoditrondry sy hoditrosy efa lao ozy fa jiranovana, nefa izao tontolo izao tsy mendrika ny toerany akory. Dia nirenireny tany anefitra sy tany antenimbohitra sy tany anjoy ary tao andavaka tany izy. Ary ireo rehetra reo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, dia tsy manandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efamby eo koa isika. Amen. Amen. Tenenina manao hoe miandry anao hoe manahoana ny finoanao amin'ity androanyity. Mbola tohizansika zany amin'ny filazantsara jerevansika ao Matthieu. Matthieu 2:20. Andininy 2:30. Izao no voalaza. Izao no Matthieu Luka azafady. Luka 2:20.
Anjiny ny faharoa amin'ny telopolo. Aroy ny tompo, ry Simona, indry Satana efa nilofo nitady anareo ho korohina toy ny vary. Nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalainao. Ary hoy izy tamin'ny tompoko, vonina anaraka anao na ho ao an-tranomaizina na dia ho amin'ny fahafatesana azy. Amen. Averiko. Ary hoy ny tompo, ry Simona, indry Satana efa nilofo hitady anareo ho korohina toy ny vary. Nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalainao. Ary hoy izy tamin'ny tompoko, vonina ny anaraka anao na ho an-tranomaizina ena dia ho amin'ny fahafatesana azy. Amen. Aty amin'izay ianao mijery a. Miresaka sika momba ny finoana. Manambara makasika ny finoana isika amin'ity androantsika. Raha hijery ny tantaram-piainantsika kristiana miara-mivavaka aloha za, dia misy fizahan-toetra ny finoana atao amintsika. Izay ataon'ny tompo mihitsy, ny tompo mihitsy miditra an-tsehatra, mizahan-toetra ny finoan'ny olona. Isan'andro dia mahatsapa foana fa ny zavatra rehetra ataoko dia somary misakana fa zaho no misisika. Fantatro hoe ny tompo no mizahan-toetra anahy. Hoe ahoana ianao amin'izao? Diny io tsara fa miditra an-sehatra mijery toetra ny finoantsika ny tompo. Anaovako an'izany dia izao. Raha amiko manokana aloha dia apitako aminao rehefa avy eo. Voalohany aloha dia nilaza ny tompo hoe samy manatra voninkazo avokoa isika rehetrarehetra. Ampiaingona tsara an'izy io na tanamasina. Voninkazo mamelana zany. Dia samy nanatra daholo. Fizana toetra ny finoana eny mino ve ianao? An'izay afatra avy any an-danitra. Afatra avy amin'Andriamanitra entina tahaka an'izao. Ary rehefa taty aoriana, rehefa nanomboka nitatitra voninkazo amin'izay, rehefa niamaro ny voninkazo, andeha ho aterina, dia tonga ny filazana fa tsy maintsy asiana raozy ilay izy. Nefa ny anahy sisy raozy. Ao anatin'ny saiko izany, zaho ny zahan-toetra. Zavatra mbola eto ambonin'ny tany izany raozy izany fa tsy zavatra ilaina any an-danitra, vitako izany. Vitako izany hoe fizahan-toetra izany amiko hoe za zahan-toetra, vitako izany. Tsy miteny ary ianao efa manao foana ka indrindra fa ianao no miteny. Ny zavatra irinsika ny takinsika amin'Andriamanitra dia izy ny teny amintsika. Nefa matetika Jehovah-Andriamanitra ampaminany no ampitany afatra. Fa tsy dia niseho tamin'ny zanak'Israely loatra izy. Ary raha niseho tamin'ny zanak'Israely izy indray andro tany an-tendrombohitra Sinay rehefa nanome didy 10. Dia nilaza misy ny zanak'Israely hoe aleo ihany Mosesy ianao no hiteny aminay fa sy Andriamanitra. Sao dia maty izahay. Rehefa nandeha izahay, rehefa mandeha eny an-dalana, mandeha tapitra ny talata, vita ny fety ny altara, ny alin'iny ihany izay dia nandeha tany izy io. Verina ndray koa ny lakamisy alina. Verina ndray koa ny lakamisy alina. Ny verina izay ny sakana be teo aloha.
Nisy sakana be teo aloha teo tavela teo zay adindray. Zany hoe nisy accident zany. Avy eo indray tsy maintsy miroso foana. Fandeha ody dia miroso foana. Tonga taty any izay na dia maro ny zavatra nisedraina teny an-dalana. Izahay anie raha miala eto reny za tena misedry. Tena misedry. Androany zay fa tena vonina mihitsy. Namparainandro tamin'ny alina. Tsy natao zay sy mpisorona mosesy nanoratra ny anaran'ny olona. Zay vao tonga avy any an-danitra daholo hoe zao ny anjarany ana, zao ny anjarany ana, zao ny anjarany ana. Dia maraina indray ndeha nenzika fotoam-bavaka efa amin'ny 12 vao miala an-trano, mpisorona mosesy amin'ny 12 sasany miala any. Zay vao tapitra aloha zany ny anjiny voalohany fa mbola misy tsy tonga aza ny any sasany. Zay vao andeha Toriteny. Raha Toriteny androany dia tena irehitra tsara mihitsy fa tena itory momba ny finoana. Tory momba ny fitiavana aloha, zany ny fanantenako. Hoe ny zavatra rehetra dia ho levina fa ny fitiavana tsy mba ho levina. Dia tanaty fiara indray izay, embouteillage be indray. Dia nandeha ity za dia niala tao anaty fiarako izay dia nandeha moto. Nentiny boaza tamin'iny moto be an'iny dia nateriny tesy. Fa efa tany aloha be tany izay niala tamin'ny fiara satria embouteillage be mihitsy. Ohatr'izay ngambany tsy haiko, izay vao tonga. Dia nandeha moto. Dia hoy izy hoe za raha za natoetra hoe misy toerana lehako ka ho sakanana dia sy maintsy tongako foana ny toeran'iny. Rehefa hoe asan'Andriamanitra zany ka misy ny sakasakana dia sy maintsy vetako foana sy maintsy tongako ny toeran'iny rehefa asan'Andriamanitra. Tonga etsy indray zay vao miteny indray, efa tonga eto zay vao miteny ny tompo hoe finoana indray no torinao dia ampanarahano azy eny ihany ny fitiavana. Nefa ny fitiavana efa ho toriana tato anatin'ny foko mihitsy. Dia finoana indray no torinao. Fa ahoana moa zany zay hitory finoana? Ambarao amin'ny olona fa finoana avokoa reny anaterina voninkazo reny. Minanao fa misy Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Ny teny tamin'ny Mosesy, lazao ny zanak'Israely mba handroso. Ary aleo ny tenao dia ataovy amin'ny ranomasina dia hisaraka io. Nataony Mosesy zany sa sy nataony? Ny teny tamin'ny zanak'Israely hoe hoy Andriamanitra ilazao ny zanak'Israely mba handroso. Dia ny teny tamin'ny zanak'Israely izy hoe isika hoy mila mandroso dia hozy ny olona handroso aiza moa zany isika? Ranomasina mena eo aloha. Miaramila ny Egyptiana ny arina, mitazona sabatra. Androso anatin'ny ranomasina dia ilomany dia ho faty daholo isika miaraka amin'ny bevoka sy mitaiza kely. Kanefa rehefa voateny Mosesy fotsiny hoe ilazao ny zanak'Israely mba handroso dia nilazainy hoe ndao isika handroso. Dia hoy Andriamanitra alevo ny tenao iny dia ataovy amin'ny ranomasina dia hisaraka io. Finoana zany ry havana. Na ianao aza eritreritra zany hoe alevo ny teny iny dia ataovy etsy, fa ny finoana dia miankina amin'ny fankatoavanao any tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ny finoana avy amin'ny toriteny. Zavatra lehibe Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama hoe mialainao amin'ny taninao sy ny tanin'ny havanao fa andao ianao andeha amin'ny tany izay omeko anao olovany, toerana mbola tsy fantatra. Dia nialany fotsiny ny toerana izay nisy azy. Izany finoana an'Andriamanitra zany. Ny teny Andriamanitra tamin'ny Abrahama, alevo ilay zanakao ilay tokana, ilay tianao, ilay maminao, iny ilay tokana tena tianao iny, dia atao fanatitra ho ainy. Fanatitra atao amin'ny afo, anatra dorana. Dia Isaka. Andriamanitra ihany nilaza fa avy amin'ny Isaka, ny atongavana taranaka, sahala mikintana eny amin'ny lanitra sy fasika mondranomasina. Nefa ahoana indray ary Isaka izay hatanterahany teny fikasana no ho tonga amin'izany zavatra. Kanefa na dia teo aza ny teny fikasana hoe Isaka no ho tonga,
tena lehibe any ariny. Andriamanitra indray nefa androany milaza hoe aleo izy atao fanatitra hodorana ho anandray. Dia raha olona tsy nanam-pinoana zany dia manahoana fipetraka n'ilay olona manoloana zany fizaham-toetra ny finoana zany. Angamba ny raha olona pino mbola mora hozongozonina dia miteny hoe ao ane tsy hitako akory izay tenin'Andriamanitra tanteraka ao e. Moa tsy Andriamanitra ihany ve miteny hoe isy zavatra lehibe ho ataony nefa aizako. Isy zavatra lehibe ho ny ataony amin'ny saka nefa izy ihany miteny hoe hodorana indray saka. Fa ny olona mpankatò ny tenin'Andriamanitra manana finoana ry havana sy misalasala manatanteraka izay rehetra lazain'Andriamanitra aminy. Amen. Moa ny salasala va i Abrahama nanome ilay zanany latokana. Sy ny salasala izy nanome ilay zanany latokana. Fa hoy izy Andriamanitra marina miteny fa na ho faty izy io ka ho lasa lavenina dia hain'Andriamanitra manangana an'io. Zany ny finoany. Fa Andriamanitra niazona ny sabatra teny an-tanany. Hitako tokoa izy ry Abrahama fa lehilahy tena mino an'Andriamanitra sy matoky an'Andriamanitra ianao. Dia hoy Andriamanitra manangan-tanana ry Abrahama fa ny tenako no ny anianako manomboka androany fa zaho no Andriamanitra. Satria tsy mba nanana fisalasalana misy Abrahama. Ohatra ny olona miditra mivoaka amin'ny fivavahana hoe teo ve ianao Andriamanitra, tsy mba niady varotra izy hoe hainao ve Andriamanitra dia niteny taminao hoe ty zanako ty ho firenena lehibe. Zao indray ianao dia hamono an'ilay zanako indray. Zany koa ve dia mba rariny. Nanao an'izany ve Abrahama? Tsy nanao an'izany izy. Fa nino izy? Fa Andriamanitra nanome an'i Isaka. Andriamanitra niteny hoe Isaka ane ka ho tonga firenena lehibe. Ary taranaka avy amin'ny Isaka ane no antsoina izay taranaka ho anao e. Sahala amin'ny kintana eny amin'ny lanitra ary sahala amin'ny fasika amoron-dranomasina. Taranaka azonao avy amin'ny Isaka. Nefa vetivety eo Andriamanitra miteny atero fanatitra ho anahy ilay tsinao. Ilay tsy foinao, ilay tena tsinao indrindra dia Isaka izay ilay tokanao. Zana toetra ny finoany Abrahama fa tena vita an'izany hoe mbola inona koa Andriamanitra nitakinao amiko. Fa ny olona finoana dia mirary mihitsy. Zany hoe maniry fatratra ny hanomezan'Andriamanitra zavatra ho azy foana ho tanteraha. Satry ny azy Andriamanitra iresaka aminy. Raha mbola nao dingana voninkazo sika dia efa fizaham-toetra satria mety mbola nisy nanatitra hatramin'izao. Fa mety hoy izy ianao hoe fitiavan'ny mpaminany voninkazo dia ny fiangonana ny tereny. Tsia! Za rehefa mitondra voninkazo mandeha any dia ana misy izy ireny naturel, misy artificiel dia ho ana manokana dia izay ihany mividy ananjy dia matetika ireny hitanareo any foana mandeha mividy voninkazo rehefa te hividy fa tsy mamanentana. Fa Andriamanitra mijery ny toetra ny finoanao. Kanefa isaorako ny mpino rehetra fa voninkazo tsara avokoa. Hita mihitsy hoe tena ho amponao ny fitiavan'Andriamanitra. Tena ho amponao ny fitiavanao an'Andriamanitra. Rehefa mamboly voninkazo ireny izay dia misoratra eny anarany. Dia hoe tena nafohy zavatra kosa izy. Ao anatina pom-boninkazo ngeza be dia efa mamelana tsara be voakarakara. Tena hoe ny fitiavan'Andriamanitra tao am-pony mihitsy na voakany. Fa mbola tratrana fizahan-toetra ihany hoe mila rozy indray. Nefa rozy efa be dia be. Fizahan-toetra iny dia ny olona amin'iny tsy mahalala fizahan-toetra, zan'Andriamanitra toetra amin'ny zavatra kely sika. Inona moa zany dikana voninkazo zany? Raha mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa ianao dia misy mpivarotra voninkazo foana eny an-dalana iny. Fa aty nefa no hividianana azy dia entina any. Dia lasa nahazo asa amin'izay Solomona avy eo mitatitra ilay voninkazo amin'ny fiarany. Izay ilay fizahan-toetra hoe manana fiara ihany koa ianao dia atao inona? Anao sa tsy ianao? Izay ilay fizahan-toetra ny finoana.
anao ianao sa tsy ianao. Satria Andriamanitra mpanjinika ny fo sy ny fo. Dia tonga indray fizahantsoetra ny finoana avokoa mahazo isika. Tonga indray ifanaterana hoe izay voatonona anarana. Misy ny anarana tsy voatonona fa io manko sy sorasoratana fahatany. Sy maintsy miandry lahatra avy any ambony ihany. Hoe zao ny anjarany ihany. Miandry lahatra avy any ambony. Dia tonga indray ireny dia mbola mijery indray Andriamanitra, mijery toetra. Andao hoe mba atao an'izao. Efa navita voninkazo izy dia atao an'izao indray. Moa ve raha nanatra ny zanany, atao fanatitra dorana i Abrahama, nitakian'Andriamanitra zany, misy ilan'Andriamanitra. Misy ilan'Andriamanitra ny vovoka ny Isaka ve raha dorana izy? Sy zavatra ilan'Andriamanitra an'izany, fa ny toe-po manana finoana ny tena ilain'Andriamanitra hoe hatraiza marina ny tena finoana ho azy. Fa raha tena min'Andriamanitra ianao dia ankatoavinao hatramin'ny kely indrindra ny tenin'Andriamanitra. Dia ampitovio ianao zao sy ilay tany amin'ny fitiavana voalohany. Ianao raha tany amin'ny fitiavana voalohany zany, ianao ny voalohany indrindra. Raha miteny Andriamanitra androany, rehefa avy eo ihany ianao dia efa manatanteraka. Dia ampitovio amin'izay ianao amin'izao, efa vita daholo ny olona, izay ianao vao manarakaraka. Mba voasoratra ihany ilay mpisorona ny anarako. Efa injimy voatonona amin'ny radio ianao fa sy taitra. Tsoroko aminao anefa. Fa sy zavatra sorasoratana foana ireny anarany ireny. Tsy hoe akory hoe sisy atao za dia manontonona fahatany amin'ny radio ny anaran'ny olona. Hoe sisy atao indray izany dia miteniteny ao. Fa manjavona mihitsy io zavatra jerena io. Amin'ny soratra amin'izany sarotra vakiana. Dia voatonona zany ny anaranao. Misy ny sasany tonga dia zavatra sarotra tadiavina. Dia fantatrao amin'izay, navahan'ny tompo amin'izay ianao hoe, dia jinio tsara hoe manjinika ny fiainanao hatramin'ny kely indrindra zany ny tompo, matoy ianao nomeny an'izany hoe ianao ny foto. Fa tsy afaka ataonao ondry maramary io. Ary sika vela izy, fa sy mainsy ondry fotsiny ianao. Dia hitety manerany tanin'arivo ianao zany hitady ny ondry fotsy io. Mety ho tonga hatrany Mercetos ka hatrany arivon'ny mamo ianao, aiza ny tena mpivarotra ondry. Mety sy ho hitanao amin'ny toerana anankiray io, dia ianao le mandehandeha iny mihitsy le mitady an'ilay nanoran'Andriamanitra anao, iny mihitsy ilain'ny tompo aminao iny. Iny dingana ataonao iny. Ianao le mitetitetsena iny. Iny mihitsy ilain'ny tompo aminao iny hoe tahaka izao nataonao tamin'ny fitiavana voalohany dia zao ihany ny iverenanao raha tena tsy anahy ianao. Efa maro mimpino nanatra an'izy rehetra. Dia hoy izay sy tokony aterina lohany rehefa maniry, dia hoy zareo rehefa maniry ireo dia teneno izay fa naterana hafa indray. Za moa miteny rehefa maniry ireo dia tsotra fotsiny manatitra an'ireo an'izy io na ngeza be ny tany ihany dia any io ny ambolena. Izay zany fizahantsoetra ny finoana. Nen'olona rehetrarehetra zavatra kelikely ihany. Fa ny ianao tonga dia navahana misy hoe itsiny ianao dia tsy maintsy io ny ianao. Dia hozy amin'izay ianao aiza ny ahitako an'io. Efa misy toerana ny ahitan'ny tompo an'io matoa izy miteny fa ianao ny tsy ny sahirana. Mazava amintsika ve? Efa hitan'ny tompo hoe misy ondry fotsy mahafinaritra be ry tsiko. Aleo fa hanaovako ankehitriny amin'ny anina io. Izy ataoko mitady an'io. Iny amin'izay ianao mandehandeha tady ondry. Ondry fotsiny ianao. Aiza ny ahitanao an'izany eo? Dia raha mitady an'io ianao dia aza monimona fa ataovy hoe nohony amin'ny tompo
tsy mampaninona aloha fa ny andro androany tsy rahampisa dia andeha hitetitsehana foana. Raha ianao dia ataon'olona midangana be ny vidiny. Dia ahoana? Iroso emitra. Tsy maintsy miroso ianao satria efa voatonona amin'ny anaranao io. Misy finoana sy toe-po tia ny tompo hojerena any aminao any. Hoe mbola ao aminao ve ny fankatoavana? Mbola manana finoan'Andriamanitra ve ianao ahafahanao manatanteraka izay ilain'Andriamanitra aminao? Mbola aminao ve fankatoavana? Izany ihany koa manambara fa mandinika ny aminao ny tompo dia manara-maso ny fiainanao izy dia ataovy mahafaly anao zany. Ataovy tena hoe mahafaly anao mihitsy zany. Manome zavatra n'Andriamanitra zany ka tsara e. Fa ny olona anaty fitiavana voalohany voatonona ny anarany maraina ny mpisorona. Inona ny anjarako? Mbola sisy ozy izy mpisorona. Satria rehefa voatonona anareo dia manatona ny mpisorona ianao dia iny amantarana hoe reto ny olona vonina fa izay tsy tonga any zany tsy vonina izy. Dia sasany miteny hoe zaho aloha mbola tsy voatonona fa angatana amin'ny tompo fotsiny reto anarako reto. Misy ny olona mbola spino fa mpianonja-peo fotsiny. Dia maniry izy zany mba azo anjara atery no aty amintsika. Mpihaino fandarana zany. Dia isika izay voanso sy voasoratra. Ahoana ny toe-pontsika? Ahoana ny fanehoantsika ny finoantsika eo anatren'Andriamanitra? Misy mbola sy taitra mihitsy mijery ny anarany. Misy mbola sahirana be mihitsy any ambadika any amin'ny asany. Nefa misy aza ny olona efa intelo ny veriny. Mianso ny mpisorona intelo isan'andro inona ny anjarako? Amin'ny alina mpisorona mbola mandefa mesazy amin'olona hoe tsy ny anjaranao. Lefa mesazy daholo aloha zany izay afaka alefa. Satria ilay olona tery. Dia hoary amin'ilay olona izay ataon'ny tompo mitady ondro fotsy ary zany. Ianao izay voasoratra anaranao nefa tsy mbola nanontany akory ianao inona ny anjaranao. Samy tsy mitompo daholo nareo a. Samy tsy mitompo daholo nareo roa. Samy voasotra ny anarana. Fa ny iray tonga dia ny azakazaka tany ampisorona hoe inona ny anjarako. Fa ny iray no nijanona. Zany ve any izy io raha afaka zavatra mbola amin'ny fetin'ny taberna kely io rasan-kazo io na afaka amin'ny volana aogositra any ary izay manatitra an'io tsy maninona io na amin'ny septambra tsy maninona io fa ny olona tery. Izao izy dia efa mitadiny azy satria inona ny ao anatin'ny fony? Ny ampifaly an'Andriamanitra isan'andro. Mino izy fa Andriamanitra mihitsy no mitantana ny fiainana. Tena mino an'izany izy fa Andriamanitra mitantana ny fiainana. Tena sarotony mihitsy izy. Mino izy fa ny teny izay toriana eto dia avy amin'Andriamanitra. Mino izy fa rehefa voatonona ny anarany dia hoy izy hoe ahoana moa zany? Raha notaninao zao za amin'izao hoe iza moa zany ny anarako? Ny anaranao lava be ilay nitonona teo. Sisy tadidiko na ny anaran'ny ositranao aza indraindray sy tadidiko. Hoe iza marina moa zany ianao io? Kanefa ny anaranao rehefa nitonona nanarina lava be. Be dia be ny anarana teo dia voatonona teo ihany koa ianao. Dia ahoana zany ny ahafahana mamorona an'izany? Dia ahoana asarovana hoe aniana zany tokony atao ohatr'izao dia niana ohatran'izao dia niana ohatr'izao. Zavatra be dia be io ve dia ho tafiditra ao anaty saina daholo. Fa misy zany ny olona samy voasoratra daholo ny anarantsika. Samy voasoratra ny anarana. Ny anazy zao tena hoe andrasako mihitsy. Efa mba voasoratra ny anarako fa ny zavatra omena mbola tsy fantatra. Mbola sy voasoratra, mbola sy tonga hoe inona ny omena. Fa zao nefa lazaiko anao
efa miandry tena miandry hoe inona ny anjarako. Tonga eo ny anjarako io dia efa tsy voatazona za manatanteraka. Ary efa nandrasako izany. Fa ianao izay efa voatonona anarina ve? Efa mba manana etaeta. Hatraiza izany ny refinofononao. Raha oharina ianao tany amin'ny fitiavana voalohany. Be dia be zavatra nanelingelina ny finononao teo anelanelany teo. Fa raha ianao tamin'ny fitiavana voalohany izany dia efa tsy namelanao ny mpisorona. Aiza ny anjarako? Rehefa hitan'ny tompo mivezivezy indroa intelo ianao dia omeny foana ihany ny anjaranao. Iny amin'izay ianao manatanteraka an'ilay izy. Misy anefa anjara tena manahirana. Satria zavatra tsy eritreretinao mihitsy. Hitady voromailala fotsy ianao izany. 12. Aiza ny ahitanao izany voromailala fotsy izany? Aiza zao ny ahitanao an'izany hoe io sy azonao tao maintsy io fa sy maintsy fotsy. Dia aiza izany ny ahitanao voromailala fotsy 12? Dia toerana maro ianao io izany fa hita ihany ianao fa mety 5 aloha eto fotsy dia mandeha amin'ny tsena anankiray indray mahita anankiroa dia sy fantatra hoe aiza ny ahitanao 12 izany. Ny sasany sotra. Ny zavatra tadiavina satria sosotra ihany koa ny fanomponana ny tompo, fanompon'Andriamanitra. Fa ianao ilay tena miditra lalina, ianao ilay tena tia, tsy ataon'ny tompo maivamaivana izany ianao. Fa ataony amin'ilay zavatra manahirana anao iny mihitsy. Ataony amin'ny zavatra manahirana anao. Dia eo amin'izay ianao izany inona ny atao? Iroso sarotra be mitady an'ilay izy. Hiemotra ny anarana nefa voatonona ny anjara efa azo. Fa zao lazaiko anao. Finoana nanaterany Abrahama ny Isaka. Lalana 3 andro miala amin'ny toerana misy an-jareo. Izay vao nahita ny tenim-boatra nolazain'Andriamanitra tamin'izy. Izy efa nao fanatra ny zanany indray koa mbola nandeha lalana 3. Vao tonga tamin'ny toerana anankiray. Iza ny mahavita an'izany? Izy efa fanatra ny zanany lahatokana indray. Mbola nandeha lalana 3 ihany koa. Izany efa tena fitiavan'Andriamanitra. Izany fitiavan'Andriamanitra lalina izany no ianarantsika. Fa ny atao hoe olandovan'ny lanitra, ny tena hoe kristiana, dia sy ny mpanaradia ny tompo fotsiny hoe iny manaradia, fa tahaka ny Zakaiosy. Tonga dia nianika viavy izy. Tery izy. Hoe mino fa na dia mahita ny tarehin'ny tompo ara dia tsy ampaninana, efa ampy anazy izany, efa mahampy ny etaetam-poko izany. Dia tery izy. Fa hitan'ny tompo fa tena nanana fahaterena amin'ny fitiavana azy mihoatra ny mpanaradia azy rehetra. Zakaiosy. Dia hoy izy, Zakaiosy, tsy maintsy ho any an-tranonao ao anio. Marina ve izany ho Zakaiosy? Ho any an-tranonao mihitsy anio. Monomonina amin'izay ny olona mpanaradia izay antsoina hoe kristiana. Dia ny monomonina hoe ny an-trano amin'izay lehilahy mpanota ny tompo. Tsy fantatra ny tompo nga io lehilahy io fa lehilahy mpamoretra io. Ny an-trano amin'izay lehilahy mpanota ny tompo. Marina fa lehilahy mpanota io fa mangetaeta ny fahamarina. Tsy tahaka ny kristiana hoe faly ny manaradia fotsiny dia mandeha am-pahazarana. Fa izy ny zavatra nampangetaeta azy tao amin'ny tompo dia azon'ilay izy. Dia noho tsara ary tantara. Tonga tao an-trano, nikian'olona ny tompo hoe ny an-trano amin'izay lehilahy mpanota ny tompo. Zakaiosy ihany koa nikianina hoe olona mpamoretra, olona lehilahy mpanota. Voasoratra amin'ny Baiboly fa lehilahy mpanota izy, ary tena mpanota izy. Satria maka mihoatra ny hetra tokony alaina. Maka zavatra olona-keriny sy ny fanambakana.
fa inona ny teneny rehefa tonga tao an-trano ny tompo. Iny tompoko ny ansasaky ny fananako omeko an'ny malahelo, ary ny zavatra olona nalaiko ankeriny na ny fanambakana onerako avy efatra. Jereo tsara zany. De tonga amin'ilay tanjona iriny amin'izay, fa hoy ny tompo, anio de tonga amin'ity tokantrano tsy ny famonjena, fa izy ihany koa de taranak'i Abrahama, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zavatra efatra tanteraka ao avokoa zanitra rehetra zany teo aloha. Fa teo voambony teo ianao somary nanao ampahazarana kely, fa tsy ny tompo iverenanao zany androany hoe te hitanao ny tompo hoe hisahirana noho ny amin'ny tompo, tahaka nataonao tamin'ny voalohany. Tsy ny tompo ianao hisahirana noho ny aminy. Ny fitiavan'Andriamanitra sy vitany manara-dia fotsiny, sy vitany manara-dia ny tompo fotsiny fitiavana azy, fa misy zavatra tahakiny ao. Misy zavatra tena tahakiny misy ao, zavatra tena mararary amin'ny ainao, zavatra manahirana. Ny fitiavana tsy ho levona. Ny fitiavana tsy ho levona. Nefa jinio tsara hoe avy tanany zanitra rehetra zany dia ny finoan'Andriamanitra. Fa ny fitiavana nefa dia tsy ho levona. Ny any Zakaiosy famonjena no nitadiavina. Ananako ny arena, ananako ny vola, fa za mpanota mila vovonjy, za mpanota mila famonjena. Fa iresy zany dia faly ny anara-dia ny tompo fotsiny. Ireo zany ny avela hosira. Ny onaona sy ny enieny avela hosira. Janona mpanara-dia fotsiny fa sisy andraikitra raisiny. Raha voandray andraikitra kely izy, dia tonga dia efa misy eritreritra hoe zany koa ve dia tsy ohatran'ilay izy taloha tia ny tompo intsony. Tsy ohatran'izy tamin'ny voalohany tia ny tompo intsony. Rehefa tia ny tompo ny olona dia tsy mandefa eritreritra lavitra izy, fa ny tanjony dia ahatanteraka sy hafaly, ahatanteraka ny sitrapon'ny tompo sy anao izay hafaly azy. Hoe inona indray izay hafaly an'iny Jesosy tompoko iny amin'ity androany ity. Inona indray izao ny hafaly an'izy iny. Eny tsy manina fa hotadiaviko ny zavatra ilainy mahafaly anazy aminahy. Tsy mampanina fa andeha tetoerana maro hitadiavako an'izay zavatra tadiavako. Jinio tsara hoe be dia be ny ondry amidy averiko ihany. Fa ny ianao nataony fotsy. Ianao le mandeha mitady iny misy manitra ny 3 andro, i Abrahama andeha no fanatitra ny zanany iray, mbola nandeha 3 andro nitady an'ilay tenimbohitra anaterana azy. Ianao la hiala vola indray vidy ondry, tsy maintsy mandeha mitetsena ianao mitady an'izay ondry fotsy zay. Tsy maintsy ho aterina izay. Zay no sitrapon'Andriamanitra. Fa afaka nataony sosotra io, fa raha nataony sosotra io dia nataonao ny tsikitsiky be anao hoe tsy angamba ny metimety amiko iry safidy ianao. Dia falifaly be anao mitsikitsiky, mety ity angamba ny mety aminahy, aleo erika, aleo zao ka. Fa nataony amin'ilay manahirana anao mba ho tsapanao ihany koa hoe nanahirana azy ihany koa no namonjeny anao. Dia mamosahirana ihany koa ianao manao manatanteraka izay tsiny sy manao ny sitrapony. Izao fotoana izao efa fotoana sarotra. Fotoana hitrangany zavatra sy ampoizina izao fotoana izao. Izay avoakany avy eo raha mbola tsy fantatra. Fa raha mbola velonaina ihany koa ianao dia ataovy loha larany eo amin'ny fiainanao ny finoanao sy ny fankatoavanao an'Andriamanitra. Ataovy loha larany eo amin'ny fiainanao. Tsy misy olona mampianatra anao an'izany, fa ny an'ny olona dia hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka, ianao miliardera, ianao lasa zao. Tsy zavatra sy teneniny, fa le tena lalan-danitra tena tokony zoranao hahatongavanao ny an-danitra iny afeniny.
fa ato ianao bedesina misy hoe ity ny lalina mankany an-danitra dia ny fankatoavanao sitrapon'Andriamanitra dia ianao mihitsy mila misahirana manatanteraka sitrapon'Andriamanitra fa tsy mijanona kristiana mpanaradia ny tompo fotsiny fa tena hoe mpino mpanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary manana finoana manova zavatra. Amen. Fa zao ary ny anontaniako antsika, moa sy ilay fariseo va nanasa ny tompo isakafo? Nanasa ny tompo sy ny mpianana izy mba isakafo aminy. Fa nisy olona avy any vehivavy mpanota, voalaza ny soratra masina fa mpanota vehivavy io. Rehefa mpanota izy dia nitondra nari-dasarbity izy. 300 denari ny vidiny. Nentiny teo, tonga dia niditra izy, tsy nisy fiarabana. Hitany fosiny varavarany fariseo fa sokatra io ny tompo, ao ny tompo. Ny olona rehetra mety saniditra. Fa ny fitiavana ry havana mazaka maniraka. Ny fitiavana tena hoe mazaka maniraka io. Ary ny fitiavana, ny ony maro sy mampaoka azy. Ny renirano sy mavony fitiavana zany. Hoe ianao ve zany tia ny tompo dia asitrika impito ao anatin'ny renirano ianao dia ho faty hoe fitiavanao an Jesosy. Dia ampandrona amin'ny ony ianao, io misy ony ngeza be dia eo ianao mandra-pariva ny andro ianao dia eo. Amin'izay ho fatin'io ony be io ny fitiavan'Andriamanitra. Dia mahafaty fitiavana ve zany? Ny renirano sy mampaoka azy. Na misy aza milaza aminao hoe ianao mialao amin'ny tompo fa omena an'izao. Na misy manome ny fananany rehetra aza midy fitiavana dia ataoko tsinotsinony zany. Ny zavatra rehetra ho levona fa ny fitiavana tsy mba ho levona. Ary zao lazaiko aminao, araka ny tantara tamin'ny Hebreo teo dia finoana avokoa nampalaza ny olona rehetra. Finoana nampalaza an'izany Abrahama zany. Finoana rehefa nanova 10 ny karamany Jakoba ilabana. Novainy 10 ny karamany. Fa ny finoana nataony tao anatin'ny rano sotroina ondry fotsiny hazo kely anankiray. Hoe rehefa miteraka mara, inona daholo moa sisy amin'ny ondry dia hoe mara sisy. Ay, rehefa miteraka mara ny ondry zany dia anao. Zany hoe zavatra tsy misy ampanantenana anao hoe ampanantenana ny zavatra tsy misy ianao. Fa ny olona rehefa omban'Andriamanitra ny tsy misy tonga misy foana io. Amen. Fa hoe labana hoe inona tsy misy amin'ny ondry dia mijery ny ondry izy dia tsisy mara misy teo. Dia hoy izy hoe aleo ary fa zao hoe aza miala mpiandro-ondrika ianao fa izay teraka mara rehetra manomboka zao satria tsisy na dia ray dia ino ny karamanao. Nitondrany Jakoba ambavaka an'izany fa ny ondry rehetra izay teraka tonga dia teraka mara avokoa. Fanovana 10 ny karamany amin'ny zavatra tsy misy mihitsy. Raha ohatra zany hoe ondry mara daholo na sada na inona menamena ny ondry teo dia lazaina hoe tsisy fotsy eo, tsisy. Raha miteraka fotsiny ny ondry dia ino ny karamanao? Zavatra tsy misy mihitsy no ampanantenana ho karamana. Nefa izy olon'Andriamanitra. Zavatra tsy misy, zany tokony ananao finoana. Zavatra tsy misy no ampanantenana. Hoe raha misy fotsy zany eo dia anao karamanao zany. Fa noho ny vavaka ataony Jakoba teraka avy any io tonga dia fotsy daholo. Raha zany noho nylay. Amen. Tokony mahatonga sainanao zany. Hoe ny zavatra tsy misy eo an-tananao fa rehefa mihaino tenin'Andriamanitra ianao androany ka mahalala fa ny Andriamanitra ao dia ilay nahary ny ranomasina manonja, ilay nahary n'io masoandro io, nahary ny tany, nahary ny olombelona rehetra, tsy misy zavatra tsy hainy atao. Raha ekenao zany ka inonao
ny zavatra tsy misy eo amin'ny fiainanao tonga misy. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristiana miara-mivavaka dia manolotra ho anao. Toriteny, fampianarana, fampahirizana, vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Arainao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany, azadiny manisy j'aime, miabonné ny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao.